Isakany ianao mbola manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra sisel amin'ny ity alina ity araka ny filazana izay efa rentsika tany ampiandohany ny fampahalalam-baovao moa dia misy ny hetsika izay ho tanterahan'ny RPR eto an-tampon-tanàna ny Toamasina ka hovahinay ary amin'ity alina ity ny filohan'ny RPR eto ato anatin'ny distrika ny Toamasina Andriamatoa Mandraina Félix ary ny filoha-lefitry ny RPR eto amin'ny distrika ny Toamasina Andriamatoa Gandrianirina Laurent. Fatipataritsika mahakasika an'izany RPR izany. Tonga dia hitodika ato amin'ny Andriamatoa filoha hoe inona moa izany le hoe RPR? Ny voalohany teninay aloha zany dia faly miarahaba ny madame Zina mpanolotra ny vaovao ary faly miarahaba koa ny mpieno. Ny atao hoe RPR moa zany dia araka ny zavatra izay efa ny teneninay efa mandeha any amin'ny fampahalalam-baovao any dia ny fitomboany zany dia ADR fa amin'izao fety izay ataonay zao dia fafolo taona ny RPR satria ny RPR zany dia tamin'ny fahavelon'ny Didier RATSIRAKA zany dia efa nanomboka izy io association Didier RATSIRAKA zany ny andohany. Dia amin'izao fotoana izao moa zany ny RPR dia rassemblement des partisans RATSIRAKisme zany atao hoe RPR. Ka ny RPR zany dia amin'ny fafolo taonan'io ary avy eo koa amin'ny Sophie RATSIRAKA izay ataontsika hoe solofo dingon'ny ala ny RATSIRAKA dia amin'izao fotoana izao dia faly miantso ny vahoakan'ny Toamasina izy mba hitafatafa hiaraka satria izy sady filoha amboninahitry ny RPR ary ministra coach ny Toamasina. Izay angamba ny zavatra fohifohy amin'ny hoe inona atao hoe RPR dia ny ADR ihany no niditra au RPR. Misy apelakely angambany izay zavatra izay izy na ny RPR zany araka ny fanazavan'ny président teo ny atao hoe ny zaza notezay ny filoha Didier RATSIRAKA zany mazava azy tokony ao anatin'izay rassemblement des partisans takasitraka ny RATSIRAKisme zay fa ny tiako insistevana le hoe RATSIRAKisme ny tena voizy ny RPR amin'izao fotoana izao zany izay anasananao izay miainana koa satria tsy ny zaza notezay ny filoha Didier RATSIRAKA ireny ihany tsy ny atao politika ny volavolainy ihany no tokony atao anatin'ity rassemblement des partisans du RATSIRAKisme ty satria rassemblement io ny heretrarehetra zany tokony angonina ao anatiny ary zay mihitsy no antom-pisiko eto amin'ity atao anatin'ny ity fikambanana ity zany satria ny tenao koa zany tsy ary nanao aremaro zany tonga dia teneniko zany tsy tao anatiny zany sa volavolainy RATSIRAKisme fa miaraka amin'ny RPR ny tenako sy zay rehetrarehetra mitovitovy fomba fijery am'izay ary tia ny RPR ho angonina zay rehetra mitovitovy fomba fijery am'izay zay tia metraka indray ny fomba fitantanana tahaka ny tantanany président RATSIRAKA anazy teto amin'ny tany sy fanjakana zany hoe hametraka homme d'état amin'ny ambaratonga pahefana rehetrarehetra eto amin'ny tany sy fanjakana dia izay fitiavana ny tanindrazana fitiavana ny firenena izay ihany no mibaiko ny tompona andraikitra hatramin'ny ratsa mandraika farany ambony indrindra ka hatramin'ny faramanratsa mandraika farany ambany indrindra na ao anaty fitondrana izy na mbola teo anaty fitondrana na tsy ao anaty fitondrana mihitsy dia izay ny tokony fahamezan-tanana mba tena hipetraka amin'ny tena hoe tokony izy amin'ny etika tokony hametrahana azy ny fitantanana amin'ny firenena dia izay no fanana apetraka teo rassemblement des partisans du RATSIRAKisme zany hoe ny fomba fitantanana ny fomba fitondrana firenena araka ny tondrana raha fehezina zany Andriamatoa filoha-lefitry ny RPR dia hoe tsy mifidina antokoinina na antokoinina fa zay te anatevin-daharany amin'izay hoe nitondrany ny filoha RATSIRAKA azy taloha zay dia izay no manaraka an'ity RPR ity. Inona ary Andriamatoa filoha no antom-pisiny le RPR? Ny antom-pisiny RPR moa zany dia araka ny tenen'ny vice-présidente eo dia RATSIRAKA zany dia nitondra firenena tanatin'ny 10 taona teto Madagasikara ary maro ny zavatra vitany ary
ary na any ampitan-dranomasina nafantatry ny atao hoe didiran-tsiraka zany dia maro ny zavatra tokony alain-tahaka ary zahay zao dia mivoiany zany hoe mba tsy ho matomomoka ny zavatra zay tsara zay napetraky didiran-tsiraka satria efa betsaka ny zavatra zay adinon'ireo tanora ankehitriny dia maro ny zavatra zay tokony voizina raha tsy teny fony atsika hoe ny université isaka ny faritany ny lycée isaka ny district ny CG isaka ny commune ary ny EPP isaka ny fokontany izay zavatra zay zany didiran-tsiraka nametriky zany teto Madagasikara teto dia mbola maro zavatra zay aitsika resiny ary milaza foana moa zaho amin'ireo mpianatry ao barikadimy reo manery ny université teto Madagasikara dia tsy nandoana ny ariary amina sakafo na ny trano ny mpianatra université teto Madagasikara fa nisy ny sakafo zay nomeny ny fanjakana afaka ny veloman'ireo mpianatra na vita fianarana teto Madagasikara dia zany rehetrarehetra zany dia zavatra azo tsapain-tany ny zavatra tsara natao RATSIRAKA dia tokony hianarantsika zany ary tokony ampifantarina ny tanora solony ino zany ny tanora zay hitondra andimby raha atao ndray mbava zina ray misa dia ny afony fitiavan-tanin-drazana zay zany no tiany RPR ho velomina amintsika mianakavy amin'ny sambatan'olona mba hoe na inona toeram-boninahitra misy anao eto amin'ny firenena indrindra raha manana andraikitra hitantana ny firenena amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ianao dia mba ny fitiavan-tanin-drazana fotsiny ihany no hibaiko ny tompona andraikitra isatsokaziny amin'izay andraikitra lehibe no raisiny sy ny fametrahany tamin'ny firenena zay fa tsisy zavatra hafa hisosoka ao anatin'izay zavatra hafa hisosoka ao anatin'izay raha fitilina ny fitiavam-bola ny fitiavan-karena ny fitiavan-namana sy ny karazany zany manimba ny fitiavan-tena misaotra anao zany manimba ny firenena izany rehetrarehetra zany dia ireny zany no tiana hosoroana tiana hosoloana afona fitiavan-tanin-drazana mivaivay any anatin'ny mpitondra ny firenena isatsokaziny. Mahafinaritra be le tafatafa nefa fotoanantsika tsy azo ivalapakana misy ny hetsika izao tanterahana amin'ny zoma ho avy zao donc mba hoentantsika ny olona rio amafisitsika ihany koa fa tsy ny antoko hoe arema ihany no afaka anotrina ity lanonana goavany ity fa araka ny nazavainy ny andriamatoa filoha hevitra teo moa zany dia afaka miditra ao anatin'ny RPR na antoko inona na antoko inona andao ndao arositsika amin'ny fanentanana azy dia manasa atsika rehetrarehetra zany ny RPR sy ny filohamboninahitra Sophie RATSIRAKA mba ho tonga ao amin'ny gymnase Soavita amin'ny zoma 3 marsa ho avy zao amin'ny 3 sasany mba hitafatafa hikorana satria isika rehetrarehetra dia samby tian'ity tanindrazantsika ty samby maro ny olona izay mbola mafantatra fa hoe ny zavatra asiny RATSIRAKA dia tokony mbola hitohy amin'ity firenena ty ka izay nga amin'ny fanentanana tongava maro fa misy artiste surprise no tonga ao anafanany fotoana feno angaman'izay zina ny zoma ho avy zao fa 3 ny volana desambra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eo zany fotoanantsika mianakavy ao amin'ny gymnase Soavita hiaraka nafanany lanonana moa zany arak'ilay publicité efa enitsika reny ny kayambatena izy eto Toamasina izy io efa fantatsika tsirairay avy misy ihany koa ny invité surprise alak'izay voalazany président zay Soratsika andriamatoa filohan'ny RPR atao amin'ny district any Toamasina voalohany andriamatoa Mandraina Félix soratsika ihany koa andriamatoa Andrianirina Laurent izay filoha lefitry ny RPR atao amin'ny district any Toamasina voalohany nanaiky ny vahiny teto tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny alina itsika dia mankasitraka indrindra tompoko.